eo amin'ny volana marsa no tokony manomboka mamboly fraise. Ary rehefa amin'izay fotoan'izay zany alohan'ny volana marsa moa dia voaresaka teo tokony ho vitantsika ny sehatra fiasana ny tany. Zezika Guanomad tokony ho lanitsika ao anatin'ny ray ara zany dia eo amin'ny 4 kilao no eritreretantsika atao aminy. Dia ampitsika an'le zezi-pahatra izy zany dia ireo zany dia manatsara ny tany mba ahafahantsika mahazo vokatra tsara. Alohan'ny ambolena dia atao ny rakotra mba hitazomana ny amandona sy tsy hitsirian'ny bozaka mety hanimba an'le volovolena. Vita zay dia hanondraka isika tondrahana aloha le izy. Dia ataontsika manto tsara le tondraka. Ty zany zao le ataontsika hoe zanadadiny. Raha tazamintsika amin'izao izy zany dia ladiny mihitsy izy. Io izy io ladiny. Ary ny tena tsara dia ity zanadadiny ity zany no azahoantsika vokatra bebe kokoa no le manilaka an'le fototra fraise. Ny fitodiky ny plate-bande zany le napetrakintsika hoe metsinanina menandrefana. Dia ity zanadadiny ity hitantsika tsara, iny zao misy rambony iny. Dia iny rambony iny ataontsika mena atsimo. Dia ny lohany ity ataontsika mena avaratra. Izay hitantsika eto zao fa efa misy felana. Dia amin'izay fotoan'izay le voniny tratran'ny tahan'ny masoandro zany ny alehiben'ny voniny. Dia mitombo ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny vokatra fraise dia tena mamy tsara izy amin'izay fotoan'izay. Sokafantsika zany le bozaka. Rehefa sokafantsika izy dia eo no ambolentsika azy. Dia ataontsika mitodika mena avaratra araka ny filazantsika azy teo zany le lohany fa le rambony mitodika mena atsimo. Hitantsika tsara amin'izay zany iny le anankiroa teo aloha io. Dia ataontsika mahatoky telo azy dia raisitsika. Any ampovoany ny ireo anankiroa ireo zany dia ataorinany no asitsika an'ity anankiray ity. Vitantsika moa teo zay le fambolena dia tondrahantsika indray zany izy eo amin'le fambolena efa vita volo zay. Fanazavana fanampiny 034 44 00 405 Guanomad io no zeziky ny tantsaha.